Vahoaka malagasy manao akory aby dimapolo taona mahery Siteny ndray solony aiko tsy mbola nahita aho fifidianana tsy manara-dalàna sady fenohosoka teto amin'ity firenena ity raha tsy ny fifidianana natao fifidianana kominaly iny tompolasy tompoko vavy ary zavatra antso ataoko voalohany ho antsika gendarme mba miantso anareo izahay mbola tsisy avy aty amin'ny fanoherana nampikorotana ty fitondrana ty ka mangataka izahay androany avoahinareo iny namanay ny samborina iny raha hisambotra inareo ireo mpangala bato reo ro tokony samborinareo fa tsy olona mipetraka any anaty tokantrano tsy nanao ninninna fa betsaka ireo mpangala bato tamin'ny bureau de vote nanerana ny Madagasikara tompolasy tovavy reo ro samborinareo fa tsy manaraka izay dia zao mbola tsy nisy hoa tamin'ny tantaran'ny firenena ny fahasahiny CENI nanova ny résultat avy any amin'ny CRMV novaina mbola tsy nisy zany tompolasy tovovavy tamin'ny tantaran'ny Madagasikara ary za Siteny raha ndena solony aiko tsy mbola ny teny nanotra ny CENI fa androany sako misy manambara amin'ny fomba ofisial fa nandray anjara tamin'ny fangalaram-bato nisy teto Madagasikara nisy andraikitsy ny CENI ny miaro carnet misy bulletin nanerana ny Madagasikara na teto Antananarivo na tany Dego na tany Mazenga na tany Tamatavy na tany Toliara nivoaka daholy ny boky misy bulletin na nanovana bulletin précoce aiza ny andraikitsy ny CENI tsy nivoaboaka fotsiny iny fa ny CENI tompolasy tovovavy no namoaka an'iny bulletin ambara navoakanay tamin'ny Facebook natao amin'ny page koa ireny bulletin nivoaka nanerana Madagasikara ireny matory reny nivoaka teo ampelantanany candidat ny fitondrana niara-niasa amin'ny CENI ny fitondrana tompolasy tovovavy zavatra mampalahelo marina tenen'ny SGRina teo ny miaramila ny gendary ny polisy dia natao hiaro ny vahoaka malagasy ary hiaro ny tana firenena tan-dalàna ny zava-misy dia zao tsy vita natao hoe herim-pamoretana ny miaramila fa nampiasaina koa handehanana hangala bato eto Madagasikara tompolasy tovovavy tsy ekaitsika izany ary mijoro ny firaisakina tsy manahaka izany tompolasy tovovavy Andriamanitra tsy andry zareo andritsika ihany ary indramiko tenin'ny vondrony eveka iny hoe misy farany zavatra rehetra masina ny tanindrazantsika amin'ny tany républicaine sy démocratique rehefa ny fitondrana tsy mahavita ary tsy manana solution
ny zavatra ataony dia mametra-pialana tompolasy tombokovavy. Za efa mitena ary mbola teneniko tsy voavany délestage. Maizina ny Madagasikara tsy afaka miasa ny olona. Betsaka ireo asa very amin'izao fotoana izao. Tsy voavany rano. Ohatra ny hoe fahagagana mihitsy raha mandeha tapoka ny pompe ao tokantranontsika. Tena marina anie zany e. Ho mandeha tapoka ny rano fahagagana, alleluia. Tena marina zany. Eto Antananarivo misy an'izany. Zay no itenenako hoe rehefa tsy mahavoavaha ny olana eto Madagasikara mametra-pialana anao nga rajoelina. Ary amaranako azy dia zao alohana nanovan'ny président fanambarana, amaranako azy dia zao miantso ny vahoaka malagasy rehetra ekenay fa ao anatin'ny fahasairanana antsika rehetra. Tratra ningay rajoelina ny tanjo nataony voalohany mahantsa maneran-tany isika amin'izao fotoana izao. Tratrany tsara ny tanjona fa miantso izahay avy ato amin'ny firaisakiny hanambatra ny herintsika hiarovana ny demokrasia satria fa tsisy fifidianana azo atao intsony eto Madagasikara raha izao zavatra hitantsika zao tompolasy tompovavy. Potika tanteraka mihitsy ny atao hoe demokrasia. Tsisy intsony atao hoe demokrasia amin'izao fotoana izao satria barofo halatra amin'ny fifidianana iny nataony ingay rajoelina sy ny ekipany iny. Ary mijoro izahay hatsamin'ny farany tsy manaiky ny processus nanovana an'io fifidianana io ary tsy manara-dalàna ara-vero raha iny lisy mpifidianana iny ninina zavatra ho tenenina dia tsy manaraka ny lalàna velona misy eto a Madagasikara. Dikan'izay dia zao hoe tsy ara-dalàna iny fifidianana iny satria tsy ara-dalàna ny lista nampiasana an'iny tompolasy tompovavy. Misaotra tompola mankasitraka tompovavy.